Hita taratra mantsy fa nanomboka tena niakatra ny atezeram-bahoaka noho ny fahatapahan-jiro lava izay tsy misy fiavarana ao an-drenivohitra ary porofony izany no fahitana an'ireo vahoaka maromaro tato ato zay izay nahitana fitokonana isam-pokotany no izay fitakina eo amin'ny lafiny fahatapahan-jiro sy ny maro hafa izay. Naneho ny heviny mahakasika an'izay fahatapahan-jiro zay ihany koa moa ny mpanakanto Rosy tao amin'ny pejiny tao. Ka nipitsipitsiny mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsivoko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny Andriamatoa Rosy no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndaolo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nampihaiky ny maro no sady tena nalaza ary hita niparitaka eratahotsiratsiratsira Facebook ilay seho goavana izay nataony mpanakanto Rosy teny amin'ny Coliseum ary hita fa tena feno kitroka ilay Coliseum nandritra izay fampisehoana izay nataony mpanakanto Rosy zay. Na dia tsy mamoaka hira isan-kerinandro sy isam-bolana toy ny mpanakanto amin'izao ankehitriny zao aza ny mpanakanto Rosy dia hita fa tena mbola mitazona amin'izay mahalegendy azy zay ary voatazony tsara izay amin'ny maha-mpanakanto kalaza azy izay. Nandeha moa ny fanehoan-kevitra isan-karazany taorian'ny fahitana an'izay mpanakanto Rosy na feno any Coliseum izay. Ao moa ireo zay tena nanakina mafy an'ireo mpanakanto izay zandry izay sokajian'izy ireo ho artista ny Clé USB. Ka isa naneho hevitra manoloana an'izay resaka hira Clé USB izay moa ny mpanakanto Yonksa avy ao amin'ny tarika Wadass Yonks aleo handeha ilay USB ho isatrany. Tsy nisy artista nalaza intsony teto raha tsy nisy ny USB na tsara kokoa aza ilay tendrena. Aleo handeha ilay USB fa samy mandihy daholy sa hoe rehefa tendrena ve dia tsara kokoa ny fandihy ho isatrany. Tiakola no nafeno no palay dia mbola i Madagosta ihany no voateniteny hoy ny nambarany Yonksa trany raha nisintona laklosy. Tsy maninona fa misy ihany koa ny lesoka ohatran'ireny indraindray. Vao may maharombotra be ny ambom-po hiasa be rehefa voadona tahaka ireny dia manosika hanao zavatra tsara foana ireny ho izy hatrany. Resabe nitohy taorian'ny seho izay nataony Rosy teny Antsonjombe moa izay resaka izay nataony Yonksa izay. Eny ekena fa samy mandihy avokoa ny rehetra rehefa maheno ny hira mandeha. Misy ny mahamarina azy amin'ny ampahany izay voalazany Yonksa izay fa kosa tadidio foana fa tsy hitovy velively ny artista izay mampiasa Clé USB sy ny artista izay efa zatra tendrena ka mampiasa ny grand complet ary tsy hitovy mihitsiny ny tsirona ambiance azo ao anatin'izy io. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasiky fanehoan-kevitry ny mpanakanto Rosy sy ny olany delestazy izay mahazo ny voaka malagasy ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao. Nahitana rotaka mantsy tato ato zay ireo mponina tao Antananarivo renivohitra tao no izay fahatapahan-jiro lava izay ka tena romotra ireo mponina ka raikitry ny grevy. Toy ny Telenosibe zao dia raikitra ny grevy tamin'iny herinandro iny ary nahitana an'ireo mponina marobe izay mandoro kodiarana eny Ankalamanjana eny no izay fanaovana grevy izay. Vantany vao nahita an'izay grevy izay moa ny mpanakanto Rosy dia nilaza mazava tsara izy tao amin'ny pejiny tao. Grevy noho ny fahatapahan-jiro eny Anosibe antsoy i priskolera sy profesera Zesetoy ilay nilaza ny tenanay izay tsy nanao na inona rehetra ireo. Io izy manao na inona io wawawa hono Anosibe eny amin'ny volahanta fa tapaka ny jiro io ny ampahany fanehoan-kevitra izay nataony mpanakanto Rosy tao amin'ny pejiny tao raha toa ka manakina mafy
sy mitsikera ny zava-misy ao Antananarivo renivohitra ao manoloana an'izay fahatapahan-jiro lava tsy misy fiafarana tato ato izay. Araky ny voalazan'ireo mponina marobe izay nidina an-dalambe teny Anosibe mantsy raha toa ka naneho ny izay hatezerin'izy ireo izay izy ireo noho ny fahatapahan-jiro isan'andro ka nidina an-dalambe tamin'ny andro voalaza izay. Tsy mila mpitondra tsy mahavaolana izahay fa miala rehefa tsy mahavita hoy ny antson'ireo vahoaka teny an-toerana teny ka raikitra tao anatin'izany ny sakan-dalana sy ny dorokodiarana teo afovoan'ny arabe teny Anosibe teny. Tonga nandrava ny hetsika moa ny mpitandro ny filaminana taorian'izay ka raikitra ny torabato izay nataon'ireo mponina ny grevy tamin'ny mpitandro ny filaminana izay tonga teny an-toerana teny. Midika izany rehetra izany fa tena efa manomboka feno ny kapoaka ny vahoaka manoloana an'izay olany jiro sy rano lava izay tsy misy fiafarany fahatapatapahany tato ato zay ny ao an-drenivohitrao ary na dia efa miezaka mitady vahaolana vonjamaika azy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao tsapa sy hita fa tena mbola tsy afaka mamaha ny filana zato sanjato ho an'ireo mponina ao Antananarivo renivohitrao ny eo amin'izay resaky ny olany jiro sy rano zay ny vahaolana izay aroso ny mpitondra fanjakana amin'izao ankehitriny izao ka eo indrindra no mahatonga an'ireo vahoaka izay matetika mitroatra indraindray noho ny fitsoka an'izay fahasahiran'izy ireo noho ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fampiny rano zay nefa ny vidin-jiro miakatra tsy misy to azy ary raha toa ka tarakely ny fandoavanao vidin-jiro dia iny avy hatrany fa tonga manapaka ny jironao ry zareo avy eo anivon'ny jirama nefa ny jiro tapatapaka isan'andro na dia mitarena tahaka n'inona aza ny vahoaka dia toa zary lasa tsy misy mpiahainy foana. Ny tena vahaolana maharitra no ilain'ny vahoaka ary izay no mahatonga an'ireo vahoaka izay matety mpiavy manao an'izay fidinana an-dalambe izay ny amin'ny fitakiana an'izay resaka jiro sy rano satria mahatsiaro matiantoka ireo mpandraharaha izay misehatra amin'ny jiro sy rano zay fa noho ny fahatapahan-jiro lava dia tsy vitsy amin'izy ireo no simba fitaovana ampiasaina sy matiantoka amin'izay entana ho amidy izay. Vahaolana ny tadiavina arakin'izany fa tsy sanatria akory rehefa manao fitakiana ny vahoaka dia ny mpitandro ny filaminana miaraka amin'ireo fitaovana bomba mandratra dranomasondray ny tonga any amin'ny vahoaka fa tsy ilay vahaolana iandrasan'izy ireo. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lazy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.